Izay amizay tsika resaka baolina lavalava fiadina tompitaka ho an'ny seksiona Antananarivo renivohitra. Hiditra teo amin'ny lalao-manasa-dalana ny fiadina tompitaka ny seksiona Antananarivo renivohitra ho an'ny diviziona faharoa tamin'ny lalao izay nitanterahana omaly tetsy amin'ny kianjamaky andotam-penaka ka anisan'ny nikatoka tamin'izany izay hoarantsika ao anatin'ny fanadihadiana ny fihaonan'ny 15e sy ny RCSA Anosibe voaka nandresy tamin'ny isa mazava 4-20 ry zareo 15e. Tafita amin'ny famaranan'ny ekipan'ny 15e manao akanjo maitso amin'ny sary rehefa nandresy ny ekipan'ny RCSA amin'ny Anosibe tamin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra sokajy diviziona faharoa. Resin'ny 15e tamin'isa 4-20 ny RCSA omaly tolakandro teny amin'ny kianjamaky andotam-penaka. Teo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nifantanja tsara ny lalaon'ny rodota izay nisaraka ajahala samy tsy nisy ny toko aotra no oatra. Teo amin'ny fizara-potoana faharoa dia nanova tetikady ny mpilalao-an'ny 15e izay mpilalao-ny semino idekamo sady mpilalao-ny makidy Madagasikara no nanazatra ny 15e. Naombo ny tetika ko dia nahatonga bola nentanana indromisesy ny 15e izay nitarika tamin'ny isa 4-20 na dia niezaka nanindry mafy aza ny RCSA Anosibe izay irija mpilalao ny 3FP izay ao amin'ny makidy Madagasikara ihany koa no nanazatra azy dia tsy nahita irika mihitsy nanoloana ny mpilalao aniteka. Tsara ny fiarovatena ho an'ny 15e tamin'ity lalao manasa-dalana ity. Toy izao ireo vokatra hafa nandritra izay fiadinan'ny tompon-dakan'ny seksiona Antananarivo renivohitra izay ho an'ny diviziona fahatelo lalao manasa-dalana ny USTM nandresy ny RCOA tamin'ny isa 10-20 taoriny ny fanalavam-potoana ary ny Cosma nandresy ny 15 Cozin tamin'ny isa 3 no oatra. Miatrika ny lalao famaranana izany ny USTM sy ny Cosma ao anatin'izay diviziona fahatelo izay.